Tena maro moa zany efa nisy zany seho zay tsy familena manjery mikasika an'ity projet alarme ity fa mbola tsy nanao an'izao zay hoe famela velarina fanehoana maso dia zay no ataony androany zany hoe tetikasa anankiray atao anatin'ny eo anivon'ny alliance valagasy zany mikasika ny fampiarana ny lalàna izay hitana lavitra janitra misy koa zany tsika ao anatin'ny ambony gouvernance zany fampiarana ny lalàna sy miady mikolokolo ny isany tena avana be teto Madagasikara. Dia alarme le application de la loi contre les abus sur les ressources naturelles de Madagascar. Dia tsy eto Madagasikara ihany izy io nahita taty Madagasikara dia piasa vaovao miady izy zany izy io mba tena fiarana ny lalàna tokoa amin'ireo mpanondrana isan-karazany ka ny ataonay amin'izao fotoana izao zany dia tany hoe sokatra aloha zany le izy ny idirana ho adorozy ny zavatra resaka manokana fa ny sokatra aloha ny idirantsika hatreto zany dia asa ny rehefa renina reto atao zany fa mba misy afera anankitelo zao izay nahatratrarana zany ireo mpanondrana tokotoko ireo anankiray tany Toliara dia any amin'ny tribunal Ambodibe dia eto ny fiara-miasa tamin'ny gendarmerie ministère tontolo sy ministère fitsarana dia nahafahantsika toa miaraka amin'ireo olom-pirenena izay miara-miasa ny alliance valagasy efa mitena olom-pirenena dia mety olona tsotra zany mety piasa fanjakana ihany koa izay tsara sy hita koa hiady ny kolokolo sy ny fampiarana ny lalàna dia nahatratrarana an'ireo olon'ireo zany zay any mandady be koa ianarambe amin'izao fotoana izao ary tsaraina raha pitso ny toera voalohany dia amin'ny herinandro any ferafaharoa tena anisan'ny tanjona aminay zany dia hoe tena fampiarana ny famaizana manara-penitra moa zany rahatsika sanction exemplaire zany eo arahanay foana zany na samporana na ny tribunal na ny mpigadrana mandra-pavitan'ny consommation interne zay tokony hiaka zany fa tsy afenikenina tsolona anaovana trafic d'influence eto Madagasikara. Tena ikasiky eritreritra zay atobe mihitsy zay kely sa lehibe moa le tratrareo zany sarotra mamaky azy fa ny tanjona dia rehefa azo iny zany dia ho azo daholo le filière ray manontolo zay tena hevitra zany ny ankavia miainga avaly amin'ny pakan'le izy any foty mandra-patonga ny olona mpanafatra azy zany zay zany tianao tratrarina sa l'enseignement azo amin'izao fotoana izao zany any amin'ny fifandraisan'ny firenena dia efa ahitana karazan'olon-loatra zany fa mbola mikono zany tsy ny alliance valagasy koa no tsara ary tsy ny alliance valagasy no fanjakana na hoe manao ny fonction régalena fa zay mpanamora fotsiny ihany. Raha ohatra anay moa zany mieritreritra raha hoe tena hoe valeuran'le zavatra atao satria sokatra anatin'ny annexe 1 sy pisy le zavatra reo dia raha eritreritra olona tsotra zany ohatra anay sy mpiara-tolona dia mety hoe maivana zany famaizana zany misy indray nefa olona milaza hoe ary misy tsara manao an'izany ka aloha hoe sokatra rita anagadrana olona zavatra tsy maintsy ekena zany rehefa misy zavatra ohatr'izao dia io fampiarana ny lalàna misy aloha zay tsy mihita fa mihoatra ary tsy latsaky zay fa io aloha ny zava-misy dia tokony io zany ny ampiarana zay no mahatonga anay mampirisika ny sambatra raha-mpanjakana dia io zany fitsarana mba hampiatra n'izay lalàna velona zay aloha satria ny lalàna misy aloha tsy miatra teto dia hampiarana ny lalàna misy. Any amin'ny firenena teny frantsay anankifolo moa zany misy ny alarme amin'izao fotoana izao any zany dia tsy mitovy ny antsika satria ny azy ny Ivoire ny Gidro sy ny sisy ny azy fa tao anatin'ny telo taona zay tany amin'ireo firenena reo dia misy 10,000 ny olona voasambotra ary tena tratra amin'ny fahamaizana tena goavana tokoa zany zay ny ezahantsika mba hampiarana koa zany eto amin'ny firenena raha mahalala nga fa nibedabe ny zavatra trango oatra zany satria raha tamin'ny telo taona lasa zao ny andohanay nanomboka nandinika ny aferaka sokatra ohatra tany Mahajanga dia nisy afera raika ambin'ny folo tao amin'ny tribunal tao Mahajanga resaka sokatra fotsiny satria izy akaiky ny Soalala amin'ny ankapobeany izay misy an'le ambinoka dia aferana sokatra raika ambin'ny folo évadé relaxé daholo zay zany le izy ny zava-misy dia zay ny tiana iarahana akaiky zany amin'izao fotoana izao hoe ary iantsona tsy zay irery azy zany fa niteneniko teo hoe fanjakana fa ao koa zany ny hitanareo mandeha hoe mission diplomatique reny zay rahanay miresaka ihany koa satria tsy ety ihany zany ny resaka ao zany le resaka atao hoe manao lobby amin'ny fotoana fanjakana eto fa ny any ivelany koa zany mila anaovana karazana hoe sensibilisation mikasika ny tiraraty hoe ampiaro ny lalàna velona.